vonona indray andraikitra hampandrosoan'ny Madagasikara ihany koa indrindra ny firenena ny filohan'ny antoko FMI Malagasy na ny Fahefa-Mividy no Ilain'ny Malagasy tsy tokony atao sakana hoy ny filohan' izany antoko politika izany ny filazana matetika fa kely karama ny Malagasy ary nambarana Atoa Ratsietison Jean-Jacques ihany koa fa ny fandaniana ary ny koa ny fampiharana didim-panjakana telo izay mifototra amin'ny fiantohana ireo rehetra voalaza ireo no heveriny fa tafavoaka ny toe-karena Madagasikara. Azo atao tsara ny mampiakatra ny fahefa-mividy ny vahoaka na dia tsy miova aza ny karamany raha nambarany mpahay toe-karena Ratsietison Jean-Jacques izay filohan'ny fikambanana FMI Malagasy na fahefa-mividy no Ilain'ny Malagasy araka ny fanazavana dia amin'ny alalan'ny fandaniana sy ny fampiharana didim-panjakana miisa telo no atratrarany izany tanjona izany. Misy ny vahaolana afahana manatateraka izany amin'ny didim-panjakana fotsiny dia ny fanafoanany midy famerenana ny tabola tsy miovaova ary indrindra ny fampakarana sandam-bola zato isan-jato na mihoatra farafahakeliny. Rehefa izay no atao raha lasantsy io amin'ny 4 arivo io ny lasantsy amin'izao fotoan'izao raha tsy mihetsikitsika dia mbola hiakatra io 4 arivo izy zao raha ivolany mitsanganan'ny gouvernement 2 arivo litre ny lasantsy ao anatin'ny 2 taona farafaky elany arivo litre ny lasantsy ny entany ny PPN anaraka an'izay zavatra rehetra iafarana avy any ivelany anao an'izay dia zay no ahafahantsika mampidina ny vidim-piainana eto Madagasikara. Ny fangatana fisolotra karama tsy mitondra ninninina fa raha vao misolotra ny karama misolotra ny vidin'entana ary misolotra ny vidin'entana mbola be kokoa no misolotra karama. Rehefa atao zay voava daholo ny taky ataondreo olona amin'izao fotoan'izao na ny transporteur na ianareo mpanjify hidina ny vidim-piainana zay ny tadiavinareo tsy mila mitaky fanovana ny griandisy eratsony mpiasa panjakana fa tonina azo fahefa-mividy zato isan-jatony. Marina fa nivady ao antoko politika tamin'ny taona 2010 ny FMI nadritra ny fionany tamin'ny mpanao gazety androany teny amin'ny leopavian-tanina renina no nanambaran'ny filohany fahavononany tenany andraikitra hampandrosoana ny firenena.